Amkafalina hatrany tompoko lasy tompoko vavy no itsidiana ny tokantranonao eto amin'ny fandarana mahery fandarana mahery zay rahanao eto amin'ny fahitalavitra matv isaky ny alahady ariva takizao hanomezana anao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindra fa tamin'ity farany herinandro ity maromaro ihany ireo vaovao ara-panatanjahantena atolotra anao amin'ity alahady ity koa dia manasanao ary anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany hoentsika manomboka ny fandarana ary amin'ity ariva ity dia vaovao mafaly ho an'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy dingana ray sisa dia hotafitany amin'ny dingana famaranan'ny kanina 20 sy 4 Resin'ny Barean'i Madagasikara satria nandesy any Guinée Equatoriale tao an-tany tamin'ny noho omaly sabotsy baolina tokana tafiditry fanevima kapten'ny Barean'i Madagasikara teo amin'ny minitra fa 20 ary ao anatin'ity fanadihadina ity ny fitiny zany lalao izany. Afandresena iray sisa dia tafita hiatrika ny dingana famaranan'ny kanina 20 sy 4 ataon'ny Cameroun ny ekipam-pirenen'i Malagasy taranja baolina kitra. Resin'izy ireo tao an-taniny tamin'ny noho tokoa mantsy ny ekipam-pirenen'i Guinée Equatoriale ny sabotsy ariva teo. Nandritra ny andro fahatelon'ny fifanintsanana isam-bondron'ny baolina tokana tafiditry fanevima kapteny ateo amin'ny minitra fa 20. Nitra vitsy taorin'izay dia natafiditra baolina ihany koa Carolus saingy nolaviny mpitsara satria nahita ny mpitsara fa en position andro ity lohalarany Barea ity. Tamin'ny ankapobeny dia nanjakan'ny malagasy ity lalao ity. Misy any anefa ny fanafiana natahorana nataon'ny tompo-tanàna saingy nampiseho ny fahaiza-manao ny hatrany Dabo Ibrahim mampianatra atokazon'ny Barea. Taorin'iny lalao iny dia manana isa fito ny Barea ao amin'ny vondrana misy azy. Mbola mitanany larana faharoa vonjomaika hatrany aloha hatretin'ny Barean'i Madagasikara satria lavo ny Senegal tamin'ny 7-0 ny ekipam-pirenen'i Soudan omaly ao amin'ity vondrona misy antsika ity. Samy manana isa fito i Madagasikara sy Senegal saingy manatombo amin'isan'ny baolina tafiditra ny Senegalais. Raha toka mivoaka ho mpandresy amin'ny lalao miverina eo nanam'ny Guinée Equatoriale eny amin'ny kianja ny knapy savotovorona ny talata 9 oktobra avy zao araka izany ny Barea dia mahazo ny tapakila andehanana ny Cameroun. Tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny larana roa voalohany tokoa mantsy ny malagasy raha mahazo isa 10. Sevina tokoa mantsy fa ny ekipa roa voalohany isam-bondronna no hiatrika ny dinga famaranana amin'ity kanina 20 sy 4 ataon'ny Cameroun ity.